Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny mofinaina amin'ity raroby maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mianatra ny ten'Andriamanitra indray ary mahazo hery ao anatin'izany. Ilay ndirantsika ary ny amin'ny mofinainan'io dia vavaksika. Eto Andriamanitra misaotra anao izay fa nitaonao indray andray ny teninao mialohan'ny zavatra rehetra. Metezaka koa ianao Tompo hanosika anay hatrany ho amin'ny fahamarinanao ary aoka izay tsirairay avy izao mba azoto andray ny teninao hiala ny fahalainana rehetra ary ihany koa atsapa ihany koa fa tsy nofa mandrano hiadevanay fa ny fanahy ary mila ny hery avy aminao tokoa izahay aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe zava-miafina lehibe indrindra. Raina amin'ny Filipiana 4:1-9 ka hatramin'ny 9 manao hoe izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataonao zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanitsi-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Amen. I Kristy ny tena holazaina eto. Tsy nahitana petinota teo aminy nefa notafiany ny maha-olombelona ka ny aretany ny famelezana ny vaivay indrindra sy ny fakapanahy lehibe indrindra nataony fahavalo azy ary ihany koa ny alahelo lalina indrindra nampitondraina azy. Tonga tahaka an'ireo rahalahiny izy mba hanehoany fa amin'ny alalan'ny fahatosoavana dia afaka mandresy ny fakapanahy tokoa. Hoy izy manao hoe inty aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Iza no nanao fanambarana tahaka an'izany amin'ny antony nahatongavany teto tany. Isaiaza milaza mihitsy manao hoe vazaha zao izy miteraka ao antsika, zazalahy no menantsika ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana an'izao zavatra haro izao na dia anankiray aza. Ary ny teny ihany koa izy dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ao amin'ny Timoty voalohany ihany koa 2:7 dia mbola mamana mafy an'izany manao hoe ary raha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toepanahy araka an'Andriamanitra dia ilay naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy hitan'ny anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ny nona teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra. Dia hoy ny Filipiana 2:2 manao hoe koa izany no nandraton'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra sy hanekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo vonat'Andriamanitra ray. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, izy lehilahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Ny fahatongavan'i Kristy ho nofo dia tena zava-miafina lehibe indrindra. Ny fahatongavan'ilay namorona an'izao rehetra izao tonga nofo olombelona dia tena zava-miafina amintsika tokoa. Kanefa tsy zava-miafina amintsika ny fitiavany. Izany dia manamoraka ihany koa fa tsy fony izao sy ianao very tsy azo ny fiainana mandrakizay satria nohariana ho isika mba hiaina ny fiainana tsara lavitra noho izao hitantsika izao. Ny nohariana isika mba handova zavatra tsara lavitra noho izao hiainantsika izao. Izany indrindra no nanavotan'Andriamanitra antsika ary hanomezany antsika ny fahamarinany, hazomezany antsika ny fahasoavany mba hahafahantsika mandray ny fandresena izay efa azony ihany koa. Aoka ho tsarovintsika mandrakariva izany fitiavan'Andriamanitra izany, zava-miafina lehibe indrindra amintsika ny fahatongavany kanefa aoka hitombo finoana ao amin'ny fanatrehany mandrakariva isika. Amen. Avaksika.
sotro anao zay ray tsara indrindro ny amin'izany fitiavanao zany. Tao-fitsapanay lalina ao aminay ao Tompo, mba hahafahanay mitomba amin'ny finoana aminao, ary tsy manao tsy hahafahanay manao ankilabao ihany koa, indrindrandrindra ny amin'ny hoavin'ny finoanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.